Etam-piangonana moa zany dia misaotra ny mpandray sy ny mpikarakara zao fifampizarana zao. Frera Léonard ato amin'ny fikambanana Marialy ny tranon'ny fitiavana, sampana frera ny fitiavana. Mipetraka eto Ambositra moa zany eto amin'ny communauté eto Ambositra dia te-hampahafantatra hoe inona marina moa ilay fikambananay. Ny fikambananay zany dia fikambanana Marialy ny tranon'ny fitiavana. Zany hoe ahitana sampana be dia be ao anatiny. Be dia be manakory moa fa misy masera Carmelita Mineur de la Charité ny amin'ny tranon'ny fitiavana Marivo, Frère de la Charité izay eto amin'ny communauté anay eto Ankarefo Ambositra. Dia misy ihany koa ireo laïka mpanampy. Misy laïka mpanampy ireo misy izy ireo tena mandray lakroa mitovy aminay mihitsy, mitovy amin'ny fikambanana rehetra fikambanana aminay. Ary misy ihany koa ny fianakaviana, fa ireo fianakaviana ireo eto Madagasikara zany mbola tsisy fa vita mariage miaraka amin'ny zanany fa manolo tena ho anisan'ny fikambanana Marialy ny tranon'ny fitiavana. Ny niorena fikambanana dia tamin'ny 20 septambra 1970 tany Italia Avaratra moa zany ny tomboany. Ny mpanorona fikambanana dia mopera diocésiane Dom Mario no anarany, Dom Mario Prandi. Izy io dia mopera italiana ary mopera diocésiane. Teraka tamin'ny 10 février 1700 izy mpanorona zany ary maty tamin'ny 10 oktobra 1970. Io mopera io dia mopera diocésiane ary curé tamin'ny paroisy anankiray. Dia rehefa curé izy dia teo mihitsy nanomboka ny fikambanana satria natsapy izy tao pastoral fa misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiangonana misy ny andraiketany moa zany. Dia nitady fomba izy nampivory ny mpiara-miasa ny komity mpiangonana hoe inona ny ataontsika mba hijerevana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tamin'izany fotoana izany moa ny ady lehibe faharoa dia anisan'ny niteraka olana tany amin'ny faritra Italia Avaratra satria be dia be ny olona lasa ny anady, ny olona eny an-tanàna sahirana tsisy fivelomana. Hafa ny Italia amin'izao fotoana izao sy ny Italia tamin'izany fotoana izany tena mahantra ary betsaka ny olona mijaly tsy manana hanina, tsy manana hivelomana. Dia nitadiavina ny fomba dia rehefa tamin'ny farany izy zany rehefa mitory-teny dia zao foana ny teneniny hoe ny tenin'Andriamanitra dia hiovaka itsika isan'andro. Ny Eucharistie dia raisitsika amin'ny Eucharistie isaky misy lamesa ary banjinitsika isaky manao adoration. Fa ato amin'ny fiangonana tsy ampitoko anankiray dia ny mahantra. Dia io zany ilay tena nitadiavin'ny Dom Mario fomba mihitsy hoe ireo mahantra ireo dia anisan'ny toko anankiray ato amin'ny Eglize Katolika. Ka tsy ampitoko anankiray ozy izy ny Eglize raha ohatra tsy eo ny mahantra. Dia nanoharany azy aza tamin'izay fotoana izay dia hoe ito misy famakiana tenin'Andriamanitra ato anaty Eglize. Dia ito misy Eucharistie izay tehirizitsika amin'ny tabernakle. Fa iry amin'ny journerie tokony misy party anankiray hipetrahany mahantra. Dia rehefa avy eo zany dia neraka nandresy lahatra amin'ny olona be dia be zany zavatra natao fa fitiniky fotsiny hoe tapa-kevitra niaraka tamin'ny paroasy anankiray izy fa anorona toerana kely anankiray tsy lavitra ny tranon'ny fitiavana, tsy lavitra ny paroasy. Dia io toeran'io ataontsika hoe 5 metra miala amin'ny paroasy. Dia zay zany nataony hoe ato tokony misy toerana anankiray hibanjinan'ny olona ny Jesosy Kristy ao amin'ny mahantra. Dia io amin'izay no nanomboka tamin'izany fotoana zany dia nanomboany azy moa dia hoe andao alohan'ny ramantsika mba hahafahantsika mandray anjara antsika kristianina atao amin'ny paroasy. Dia zay zany netombohana hoe fanandramana. Dia rehefa nanomboka ilay fanandramana dia ny olona mipetraka atao amin'io trano io laïka, tena laïka. Zany hoe tsy nisy religieux, tsy nisy ninina mihitsy. Dia nandeha teny moa ny hevitra sy ny fangatahana hevitra dia tonga hatraminy hoe ozy ny eveka hoe raha tianao dia mitadiava congrégation religieuse mba hipetraka maharitra amin'io trano io. Dia rehefa avy eo mitadiavin'ny Dom Mario zany zay fomba hoe tokony mitohy zavatra ty asy ty satria ny olona rehetrarehetra dia tokony hibanjina
any Kristy ao manitra ihany ko ary tokony ho tonga ao zany ny olona ikarakara azy ireo dia tsy nahita fikambanany religieuse mihitsy satria zay fikambanany religieuse nijery an'le toerana tendrombohitra any Italia avaratra tendrombohitra anaty ala lavitra vao mahita tena hoe vilona ngeda be moa zany fa tena tendrombohitra dia ozy ny religieuse zay tonga nijery hoe tsy mahatamana atikatra amin'ny maseranay fa toerana lavitra be toerana tsisy réseau raha mba etsena dia aiza mietsena toerana mahanitra zay dia tsy misy religieuse mihitsy nanaiky dia lasa ndray izy nakany amin'ny évêque dia ozy izy hoe tsy misy religieuse mety hipetraka re monseigneur dia inona ny atao mba hampaharitra an'izy io dia ozy izy ny évêque tsy sarotra izy hoe ianao manamboara masera dia io zany no ny antony ny siny masera karmelita zandriny voalohany ianao manamboara masera hoy izy dia rehefa zay tanora mipetraka atao zany nomeny formation afaka heritaona nandray akanjo dia lasa masera dia ny anaran'ny maseranay ireo aza moa zany atao hoe masera vita trano satria zay ny etombohany fa rehefa ty afara masera nanaraka niaraka ny droit canon rotaona novisy zao nanaraka ny fandaminana rehefa tamin'ny voalohany zany a ny masera voalohany dia heritaona navitany stage postulanty novisy dia nandray akanjo afaka heritaona zay ny tantara raha ohatra hoe amin'ny ankapobeny ny tantara ny fikambanana dia tonga dia dinganitsika lavitra be a iresaka momba ny frera ny fitiavana zany tsika dia lavitra be ny taona satria 1,770 no niforona ny trano fitiavana aty amin'ny taona 2,770 vao nisy ny sampana frera ny fitiavana efa taona lavalava ihany fa ny antony ny sampana frera ny fitiavana dia nisy tanora lehilahy nisany mpanampy laika atao amin'ny trano io dia osy izy ireo tanora reo hoe ondre mopera ny masera lasa manao masera dia lasa masera ny laika mandray lacroix dia lasa mpanampy atao amin'ny trano fitiavana fa izahay mba te hipetraka maharitra ato dia inona mba ho anjaranay dia teo zany domareo nitady fomba hoe ay lao ary famoronana monastera anareo amoronana monastera anareo a dia petraka amin'ny toerana anankiray dia ao dia mihiboka ao nareo dia mivavaka ao dia izay dia vita le toerana dia lasa zany fa andehoany ireo tanora reo hipetraka amin'ny toerana anankiray dia talohan'io hipetraka amin'ny toerana io aloha zany efa nisy ny nanao voady satria efa niraisiny domareo zany dia nomeny formation dia hoe ndao ary nomena zavatra nareo mba hafahanareo manoka tena hafahanareo manaradia ny Kristy dia rehefa lasa ny fotoana io a dia nipetraka tamin'ny trano ndromasera aloha ireo frera reo rehefa vita voady tamin'ny 2,770 taona lasa zany zay 2,7 tsika dia rehefa nanomboka amin'izay zany a nanao an'ilay trano monastera hipetrahan'ireo frera reo dia safe rehefa vita le trano dia miala tao amin'ny trano masera ny frera fa tsy miara-mipetraka andromasera ntsony fa na vita trano dia io trano io ny hevitry domareo dia hoe moanina tsisy marary tsisy mizanizy mipetraka fa tsy ny moanina dia ao nareo a mibanjina an'Andriamanitra dia mivavaka dia zay ao amin'ny masera nefa ny amin'io fotoana io misy situation an'olona marary adala tena matanjaka be dia tsy vita amin'ny masera fe anazy dia lasa izy niala tao ny frera dia voarokandro masera tao koa reo marary reo satria sady drogué reo a no brutal be dia sarotra ao andro masera no mitazona azy dia ozy masera lasa ry frera nikarakara anareo afaka mahafe anareo a fa izahay tsy mahafe noho izany daninareo mody dia lasa mody zareo dia ny frera mipetraka amin'le trano anankiray dia mandritra ny laretirety zany a domareo mampanao laretirety amin'io trano io reo frera reo dia miditra tao dia midy ao an-trano ao dia mandritra ny laretirety dia mandondona misy olona mandondona ao ambaravarana dia hoe izy zany dia domareo lay mampanao laretirety mpanorona ny fikambanana io a no nandeha nijery dia rehefa tonga tao izy dia nijereny dia lay olona marary tany andromasera ny tao dia zao ny teniny mopera ny frera zany dia mitokana aty dia mivavaka dia masina dia sambatra dia mety ny anareo
fa izahay ndroahany masera satria tsy vita amin'ny masera dia zay zany ho fateny amoron-dalana satria tsisy mpanome hanina tsisy mpikarakara tsisy mpitaiza dia maty am'izay fa ianareo sambatra satria manana trano dia tsy namaly domareo na kely aza fa lasa izy miverina dia tonga dia mivadika hoe tsika dia mandray marary a atreo zany tsy le mohanina tsonodray fa tsika dia mandray marary a ka ny marary raisitsika dia ireo ny mpampianatra ireo ny maître zany ie dia ny fahatongavan'ny frera ny fitiavana teto Madagasikara indray a dia ny fikambanana moa zany aloha ny tonga voalohany ny fikambanana dia tonga tamin'ny 780 ny tonga teto Madagasikara ireo missionnaire voalohany dia ireo missionnaire reo a misy laika amin'ireo a misy pretra misy masera dia rehefa tonga teto izy ireo a dia nizarazara nisy tonga dia nipetraka nanamboatra ny trano tao Tongarivo a misy ny tranony fitiavana misy Andrimasera moa zany dia misy a nanao asa tao amin'ny diocèse n'Antananarivo nanao ny asa io asa io moa zany a asan'ny diocèse dia teny Soamandrakizay ho atsika mahafantatra ny Soamandrakizay a dia nivoaloboka teo Soamandrakizay teo zany a dia anisan'ireo ekipa ny trano fitiavana no nikarakara azy izy moa zao efa maty vo tamin'ny 2010 teo angambana 2011 dia zarazara ohatran'izay zany ireo ekipa reo dia rehefa 1969 enamby 727 no nisy ny trano fitiavana voalohany teto Madagasikara zany eo Antananarivo Tongarivo Tanjombato dia io trano fitiavana io moa zany amin'izao amin'ny Masera zay raha ohatra hoe ny teto Madagasikara zany fahatongavany dia ny trano fitiavana eto Madagasikara amin'izao a misy 5 miaraka amin'ny trano fivavahana sy ny trano fiofanana dia ny anakiroa amin'izay amin'ny Masera fa ny sisa amin'ny frera azafady fa ny sisa trano fitiavana amin'ny Masera dia ny frera fitiavana teto Madagasikara raha ohatra hoe ny trano aloha ny trano fitiavana teto Madagasikara zany a ny any Fianaratsoa maison de formation trano fiofanana dia nitokanana tamin'ny 13 May 1770 zany hoe 13 taona zany izy amin'izao fotoana izao dia talohan'izay nefany a efa nisy ny mopera malagasy izay nanao noviciat tany Italia zany mazava ho azy satria mbola tsy nanana trano teto Madagasikara dia italiana no maître de novice tamin'izany fotoana zany dia nanomboka nisy zany ny trano fitiavana tao Fianaratsoa trano fiofanana frera 1370 eo dia efa taona lavitra be taty afara vao nisy an'ity trano ity trano fitiavana amin'ny frera eto amin'ny diocèse n'Ambositra ity zany a dia nanomboka mipetraka teto zahay tamin'ny taona 7 zany hoe efa taona lava ihany zany no nitaranay dia zay moa zany efa nanomboka ny amaromaro kely a dia afaka nizara taty amin'ny trano taty Ambositra dia nanomboka ny 13 février 7 zany no mipetraka teto zay dia mipetrahanay teto sam'izany fotoana zany dia ry trano kely ry ambany ry io zany ny tranonay a mipetrahana teto nandritra ny 7 12 12 dia ny 13 dia vita zany zay a dia nanomboka ny taona 12 faraparan'ny taona 12 no nanomboka nanao trano nanao an'ity trano eto ty moa zany ty trano lehibe ty a dia vita ity trano ty a dia nitokanana ny 4 janoary 14 sy 20